ahoana marina. Anafatra biby indray ilay fitondrana rajoelina. Tena hafa raha samy fitondrana aloha raha ity fitondrana rajoelina ankehitriny ity. Toa manonofy izany amin'ny alina de ampitso mamorona hevitra mba entina ilazana amin'ny vahoaka ny fomba itenenana azy ny hoe anao an'izao sy izao isika eto Madagasikara. Tena hoe politika ny kitsampotsampony, tsy manana paikady mazava sy fandiniana ny tena zava-misy iainan'ny vahoaka, fa manonofy de avy eo milaza bobo amin'ny vahoaka. Nilaza indray mantsy fa hoe anafatra biby ingafoloam-pirenena tanora io, kanefa ny eto aza tsy voakarakara. Isan'ny nambarany nandritra ny famaranana ilay Forum National des Investissements pour l'Émergence de Madagascar ny sabotsy teo, izay hita fa propagandy ampanofisana vahoaka sady indray amin'ny fifidianana ho avy io. Fa isy ny fanafoanana na fanalefa-anketra sy aba ho an'ireo mpampiasa vola, vonina nafatra biby manintona tahaka ny girafa, zèbre, elefanta mba ampiroboroboana ny fizahan-tany. Nambara fa vonina sy manokam-baravarana amin'izany ny fanjakana, ary mbola nao amafisiny ihany koa ny ananganana hôtely kintana 5 anaty faritra rovana izay antsoany mpampiasa vola. Ny tena mampiomey dia ny nanindriany mafy ny filazana hoe te ahita girafa, zèbre, elefanta eto Madagasikara izy, ary manantena fa ahasitona mpizahan-tany atapitrisany ireo ao anatin'ilay antsoina hoe tourisme de safari et d'aventure ireo. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ahafoana ny delestage lava iainan'ny vahoaka ankehitriny ve izany? Anafoana ny kere any atsimo sy ny any amin'ny faritra maro eto Madagasikara ve izany? Ovoko ve ny malagasy rehefa manafatra izany ny fanjakana? Tena hipaka any ambilan'ny vahoaka ve ny vola miditra amin'izany? Ankoatra izay de tsara ny manamarika fa ny eto aza tsy voaharin'ny fanjakana. Ny gidrona ny Lémurien izay voalohany mampiavaka ny Madagasikara sy isan'ny tena mandrisika ny vahiny ho tonga aty, ny arahana lala fa manodidina ny 12 no ripaka matiny raboka voatsela tao Tsimbazaza. Dia hoy ny fanazavany ity manampaizana manokana momba ny biby eto Madagasikara ity hoe manana karazana varika 270 isika eto Madagasikara. Ny 20% amin'ireo tsy hita fa tsy eto amintsika. Araka izany, anisany mampiavaka ny Madagasikara ireo varika ireo. Isan'izany ity hitantsika amin'ny sary ity, antsoina hoe tsitsidikely na Microcebus barté. Hita 30 taona lasa izay, ary anisan'ny varika kely indrindra maneran-tany. Hita ao amin'ny alarovany Menabe Antanimena. Tandindomindoza nefa ity alarovany ity amin'izao no ny fidiran'ny olona ao anatiny. Mandoro ny ala sy mamboly. Efa fokotany mihitsy no hita ao amin'ity faritra arovany ity, izay saika avy any atsimo avokoa. Tsy ity biby ity ihany, fa ny 900 amin'ny varika eto amintsika mihitsy no ahina ho lany tamingana. Ny 900 maherin'ireo varika izay arena mampiavaka amin'ny Madagasikara tsy piako tsara dia fatahorana ho lany tamingana. Ny dikan'ilay ho lany tamingana na izy amin'ny teny frantsay na vulnérable na en danger na critiquement en danger. Inona ny antony? Satria efa latsaky ny 100 isan'ny ala naturaly voajanahary ahitana azy ireo. Raha mitoy izao fampiten'ny ala izao afaka 30 taona na 5 taona tsisy ala naturaly tsony eto Madagasikara, ary dikan'izany tsisy Lémurien intsony. Dia eritrereto hoe inona ny zavatra hitranga tonga zany dia ny fizahan-tany eto Madagasikara. Efa maro ny fikambanana mamatsy volan'ny Madagasikara ho fikajiana ny faritra arovana, saingy tsy hita mivangana ny vokatra. Vao maika azy miaripaka ny ala eto amintsika. Antsoava araka izany no atao andraisan'ny fanjakana fepetra. Tsika ankalaza ny dian'ny varika maneran-tany, andian'ny fahasivina journée nationale de Lémurien amin'ny 20 octobre 2022. Dia eritreretina hoe sao dia tokony atao any Menabe izy io, any amin'ny toerana atahorana fanjavonana io Microcebus io. Ministera moa manapaka an'izany sy mpiara-miombona antoka mbola tsy fantatra zany. Eto Antananarivo foana no fatao izy io. Misy moa ny festival des Indria atao amin'ny 30 septembre any Andasibe. Misy zany samy manao dolidoly ary zay ny tanitsika. Fa zany indray ny teny hoe tokony anao dian'ny varika maneran-tany mantsy ny anarany azy, sao dia andivy amin'io soaisona ny fanentanana atao ny lalàna rehefa tsy ampiarinao. Misy mifanilika andraikitra
rehefa tenenina dia tsy ampy ny olona ty aminay zany zavatra any zany tsy any amin'ny faniliana ndraikitra fotsiny fa mavita ve le olona petraka amin'ny toerina satsy manodidina ny 4 sy 4 alina amin'izao ny varika tazomin'ny olona any aminy anefa tsy manana alalana mamotika ary mety amon'ny varika izany mazava izany ny malagasy eto aza mahatsapa fa miamitsy-pozipozy sy tsy voakarakara ny valan-javaboaritsika ka sao ireo aloha no mila atao tsara karakara ny any amin'ny faritra rovana maro no ripaky ny fiazana sy ny dorotanety mirehatra ny atsy may ny ary ireo tsy misy voafehy dia ny any hafa no ilingilingina afarana sy eboebona ary andanimbola dia hoy hatrany ny fanazavana hoe manofy antoandro satria ny anaovako an'izay dia zao ny zavatra efa kely misy atao am-pelantanantsika ary tsy voakarakara maty ny bibya tsy voatsabo amraka ny tokony ho izy tsy misy sakafo lasa miafara any amin'ny tompony andraikitra gadraina noho ny antony maro samihafa tompony andraikitra tao amin'ny parka Tsimbazaza zay zany ny fahitako an'le izy fa ny zavatra tena lara-pahamehana ny tokony ataony fitondram-panjakana ty amin'izao dia ny anoana ny vahoaka malagasy tsirairay isam-baravarana hatrany a Fort Dauphin ka hatrany any Antsiranana. Marina mihitsy izay voalazana izay fezo aloha ny ato fa ny tazana dia pilotage aveo no misy eto ekena fa ilaina ny biby vahiny isintomana olona saingy tokony ho jerena aloha ny ato anatiny izay ahina olany tamingana raha ijery ireo karazam-biby vahiny tanisainy Rajoelina ireo no tena antondrian'ny vazaha-mpizahatany dia tsy Madagasikara mihitsy no laharana voalohany safidiny fa ny firenena tena fiaviany ireo biby ireo ampahafiriny misy any Kenya, Afrika Atsimo, Namibia, Zimbabwe izay efa enjana be ary efa lasa lavitra ny resaka safari izay ho afarany eto Madagasikara ireo tsy finiavana anakina akory fa ilay fiaverana tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainana eto mihitsy no manahirana izany no mahatonga ilay fanontaniana hoe mba tena mahatsapa tena mitondra firenena ve i Rajoelina azo heverina ve fa ny elefanta no anintona mpizahatany kokoa noho ny ragidrotsika izay tsy ainana ny hafa izay tokony ho karakaraina ireo matoy ireny biby ireny tsy nataon'Andriamanitra teto dia misy antony ka asa hoe mba nosaina ihany ve izany sady efa mandeha ho azy tahaka ny hoe asiantsika miami tahaka ny any Etazonia eto amintsika avy eo rehefa tsy tanteraka dia lalovina amin'ny voambolana ny vahoaka malagasy dia ho iatrany ny mpaneho hevitra hoe androany zany asika apiditry hitady problème hitady dépense hafa koa zany apiditra an'izany eto de hoe tsangalana etra ny fampidirana an'io eto sy ilain'ny vahoaka malagasy zany resaka ohatran'izany fa ny ilain'ny vahoaka malagasy de ahoana aloha ny sakafo hiditra agnaty kibony androany zay problème ny vahoaka gasy eto ane fa sy ho avorovoronao fahatany amin'ny karazana forum sy fatapevigny io olo de manao diversion anao rehefa aveo ka hoy zao hoe aoko tsika mba tsy hagnano diversion tsony fa hiatrika tanteraka zany an'le fiainam-bahoaka zany am'izao fa hataperany manda folo volana sa valo volana sisa fa raha hagnafatra zirafy anao hoe hagnafatra lion anao hoe ao am'raiky lany isan'andro hoe zany zavatra sy raha zany fa diversion zany aminay marina mihitsy izay voalazana izay kibonona sy vilany goka ary azina vokatry ny delestage no manahirana ny malagasy ankehitriny io no hitarafana fa tsy ny ahasambatra ny vahoaka malagasy mihitsy no tanjon'izao fitondrana izao satria mbola ny mpizahatany ho finaritra ahita biby eto no manahirana ny sainy sy ry zareo mpitondra voky amin'ny volam-bahoaka ka akafafinaretana ijery izany fa tsy ny vahoaka malagasy izay efa tsy mahatsabo tena sy sahirana tsy mahita ho arapaka isan'andro mihitsy azadiny fa tsy vao izao ity milaza anafatra an'izao sy izao ity any ka nafanafarana vary aza nisy fotoana ny rehareana mihitsy fa ho fampandrosoana any Madagasikara satria niety no lazaina fa roa taona vao miakatra ny vary vao noresahana teo ihany koa fa anafatra mpampianatra vahiny ampianatra ny tanora malagasy izay midika fa tsy hainampiniavana ny karakara ireo mpampianatra malagasy ilay mpitondra fa aleo ny manafatra any ivelany izao indray aleo ny manafatra biby avy any ivelany toy izay andany vola anatsara sy ikarakara ny zavaboary napetrak'Andriamanitra ary foy ny iadana ny vahoaka malagasy ireo ho aiza reny no hiafarantsika ty e fa ahoana mariny ahoana mariny